nasaina aloha dia tonga anatrika an'ity fanokafana ny fikiranam-pirenena ho an'ny tanora ity amin'ny ankapobeny na ny teny fahombiazana ho an'ny tanora feon'ilay fifanarahana izay misoratra anatin'ilay chronogramme dia tokony mba hanatrika eo ny FFPM satria mazava tsara ny teny voalaza eo hoe ny FFPM nomena fahefana feno andrindra izay fikiranam-pirenena sy ny fikiranam-paritra mazava izay tamin'ny 7 novembre nomeny azy ary ny fomba nanaovana an'ilay méthodologie izay tiako ho fantatra mihitsy izy hoe mba ahoana hoe nanaovana azy ny safidanana an'ireo lay tanora ireo satria zay nanao ato amin'itiako Madagasikara dia ray ihany ny tanora voafidy loza ray ihany ny jeune ty ma dia ray ihany no azo fa tena iverina raha fa tena parti-ko manana maizy azy ve zay tsy zay ny anankiray faharoa tsy maintsy jerevantsika ny sin'ilay hoe FFPM ke ilanan'ilay neutralité dia tsy momba anazy ny momba an'ity ity zao raha jerevantsika gouvernemanta nanao azy zay ny sasany tsy manatin'ny gouvernemanta dia ahoana ny neutralité n'izy io zany ary ahoana ny crédibilité ny zavatra atahorana indrindra ne dia ny légitimité n'izy io zany hoe ny hery ny légitimité ny rehefa tonga ny amin'ilay fotoana farantsika ilaza am'izay dia hoe tena légitime ve ty mety ve tena tsy mety zay zany tena mbola malaza foana fa hoe raha tsy any FFPM sy ireo le olona tokony miasa iaraka aminy na mandefa solotena fotena izy dia fa tompona andraikitra zay didabo ary omaly azy dia tena andesaka tamin'ireo le FFPM ireo président ny FFPM ianareo nanaiky nandray an'ilay mandat hoe anao misy olona miantso anao se fleury ozy izy ny zavatra teneninao marina daoly fa misy élément fondamental tsy voateninao vao nasorona ilay premier ministre teo aloha dia niditsy ty premier ministre vaovao ty nanomboka niazakazaka ohatran'io ny situation tsy dia tena akafizy maro ity premier ministre vaovao ty ary indrindra hoe nisy tsy nakafiko nanasorana ny premier ministre teo aloha tsy akafizy maro jereko tokoa ny andro nomenan'ny Sugarlov zay manko ny fetsoko azy Mamtina zany na Sweetlove si vous voulez dia hoe tao amin'ny samifiny ianao voakadolo zany ty kritika rehetrarehetra ty sao dia any ary ty zavatra ty hoa atripoko fotsiny zay atripoko fotsiny zay fitenena an'izay hoe d'après ny mpanady zany tsy mandinika an'le zavatra zay ao an-dapa ao aminareo ihany ny teny hoe le premier ministre no tsy akafiziny maro dia mandeha le mouvement ary olona akaiky ny filoha ihany ny tompony iketrika io zao dia maritra ny filoham-pirenena dia mazava be hoe tsy maintsy ataony zay isin'ny proof intangible irréfutable ahafahana misambotra olona zay vao misambotra olona ialana onono sy ny endriketrika satria saripadiny zavatra miseho na izany naty zany nareo any MBC azo antsona ireo tanora ireo convoquena dia rehefa mody izy ny riva mandrapavita ny ankety azo antsona izy
Da rehefa mody izy ny hariva fa lasa manana endrika le zavatra mitranga hoe lasa manao zavatra ohatrany hoe état policier atsika. Lasa manana endrika ohatrany hoe zay zao ne de ho tsongon-dralahy le teniko zay. De lasa zavatra hafa le izy raha ohatra tsy mihena hatramin'ny farany fa raha tsy hamoaka motsony aho satria manjary manahirana le hoe tsongotsongona le teny. Eo zany le zavatra teneniko azavaiko amintsika eo hoe sarotra le miteny an'le vavy tokana. Sarotra amiko le iny tena hiteny an'le filoham-pirenena hoe tena zao tsy mety, zao mety, zao tsy mety. Satria le izy ianao ary miaro azy, ianao tia azy, ianao miestime anazy. De ohatran'izay koa le filoham-pirenena am'le olona tokony eo tsisy raison d'état, tsisy raison antsony hoe mampinamana sy ny tsy mampinamana fa ny raison d'état a. Eo tsy mitovy zany le hoe Fleury Rakotomalala makany am'le filoham-pirenena de manao auto-censure. Fa ny filoham-pirenena indray am'lereo mpiara-miasa aminy zay eritreretiny hoe namany nefa tsy mahavoa de tokony hiaka mesure izy satria raison d'état hoe mialatsiny leroa fa tsy mety ny fiarahantsika miasa fa alohanao alefatsy de mba soloana ny anina aloha ianao. Na ampina fotsiny zao hoe ity ampina an'ity, ampina an'reto, ampina an'izao. Fa même pas au bout de 3 mois de hita hoe tsy ao le ekipa back office e. Mbola mamerina an'iny ihany e. Misaotra amin'ny mendraikitra ny renseignements généraux mahita an'ireny coup d'état désavoué na ino désamorcé reny. Aloha de isaorana. Ilaina le vigilance. Kanefa na izany na tsy zany maheno an'izany c'est pas du tout rassurant. Zao ty zany tsy fantatro ty na ahoana na ahoana. Tokony tsy adinitsika fa héros Mikael raha ny tena marina. Nasa izy nandray basy efa nigadraina le olona de efa nanao engagement tsy hanao politika intsony fa mbola niraisy ny basy iny izy mbola niaraka amin'ny namany Rapanarivo sy ny ambiny anisan'ny netiny anongana ny Andry Rajoelina nanao dissuasion niaraka tamin'ny Kapisaty. Tokony héros national zany olona zany ary tena tian'ny olona. Fa naninona nidina vetivetika teo le taux de popularité? Misy antony ao. Tia teneniko anareo zay manko le tiako atongavana. Men'Andriamanitra farafakely ntsika filoha efatra endry. Ny ray aman-dreny Philbert Tsiranana. Tsy tadidiko moa le ozona nataony. Fa nanozona izy. Nanana ray aman-dreny tsika filoham-pirenena nanao sakrifisy ny fiainany. Tsy mbola naheno nareo na indray mandeha hoe Ratsiraka Didier nandeha balle, nandeha mariage. Fa de nanao sakrifisy ny tenany. Misy nety nataony, misy tsy nety koa nataony. Fa au moins fahendrena atao. Nanao filoham-pirenena tsika nanana fahendrena nanao sakrifisy ny fiainany.
cardiologue chirurgien. Taty Andafa anisan'ny reconnu tamin'izany andro. Manokatra cœur ouvert. Mandidy. Professeur Albert Zafy. Nanana ray aman-drenitsika Ratsimandava, colonel. Novonoina. Efatry zay. 2002 à 2006 tsika nanana ny Marc Ravalomanana. Fa rehefa avy eo moa zany nanomboka mifangaro ny compte-ny État sy ny compte-ny. Naongatsika daholo zany rehetrarehetra zany. Naongatsika daholo. Petranareo amin'ny plasin'Andriamanitra. Meko mangana ny reto izy fahitany reto nahazo ny reto. Zaho tsy miteny hoe nety daholo nataony teo aloha reo. Nisy tsy nety ihany koa. Ho an'izay tsy voatonona dia lako tsiny. Fa tena teneniko anareo fa meko mangana ny reto izy. Tena voaka ny tany Andry Rajoelina, Armeny Andry Rajoelina ny dictature. Nahita ny Jacob daholo. Nahita ny Jacob daholo tsika menakavy. Tant no petit bourgeois lasa SDF. Tant no haut bourgeois lasa petit bourgeois. Tanareo zany. Tao maty no tsy ny fisian'ny fanafody. Tao maty voatifitry ny basy no ny didy jabana. Sans compter ny rem-pirenena voatorotoro sy voahodikodina. Izy menakavy ihany ny tompony. Ampy zao Jesoa. Ampy zay fijaliany zay fa lao mena ity olona na mpiandry. Vao mamasinina. Vao aingana.